dia faly miarabantsika rehetra ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaine ao anatin'izao fandaharana izao. Faly miarabantsika rehetra nahatratra ny Pasika 7 izay inoko fa nitondra fampaherezana ho anao iny Pasika iny, nitondra aina vaovao anao ary namelona fanantenana tanatiny indray satria velona ny Jesosy izay tobotsika. Le Andriamanitra tokana sady marina le velona mandrakizay. Amin'tian'io dia tia izara kely fampaherezana ho anao mikasika ny fotoana lehibe izay arahantsika mandritra ny volana avril ity isan-kalahady izay anasako antsika rehetrarehetra etsy amin'ny fiangonana Chaine no amin'ny 1 ary ny fiangonana Chaine Tanjombato, ny fiangonana Chaine koa eny amin'ny gymnase gouverne Korondrano izany. Ny loahevitra moa amin'ity volana avril ity dia ny hoe fiainana mandrakizay ny mahafantatra an'Andriamanitra. Fiainana mandrakizay izany hoe ny fahafantaran'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay horesahako aminao rehefa avy eo fa manasantsika ho avy amin'izany fotoana izany. Isan-kalahady ny fotoanantsika amin'ny 9 maraina dia amin'ny 7 sasany dia amin'ny 7 dia amin'ny 10 sasany hariva dia amin'ny 2 sasany izay fotoana miracle ihany koa isan-kalahady hariva amin'ny fiangonana Chaine izany. Ny Tanjombato amin'ny fiangonana Chaine raha toa anao ka eny amin'ny faritra mahadidina na tsy eny ianao fa teo eny Tanjombato koa dia misy amin'ny 9 sasany maraina sy amin'ny 8 sasany ary amin'ny 10 sasany ny hariva amin'ny 2 ora sy sasany. Eny amin'ny gymnase gouverne Korondrano dia amin'ny 9 maraina sy amin'ny 10 maraina dia ny hariva amin'ny 2 sasany. Maro be ny fiangonana Chaine eto Antananarivo ary mampirisika anao zay ho avy amin'izany. Ny faharoa tiako ampahafantarina antsika dia mandritry ny volana Mai izay afaka tapabolana sisa dia hiditra amin'ny volana fahadimy amin'ity taona ity isika. Raha ho an'ny fiangonana Chaine manokana ity taona ity dia taona ny fahazavana sy taona ny fanasitranana ary taona fitoriana filazantsara. Ka amin'ny volana Mai io dia manana fotoana tena miavaka isika isan-kalahady. Ny lohahevitra dia hoe fanasitranana. Rehefa miresaka hoe fanasitranana dia tsy zavatra anankiray ihany no sitranan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Satria ny dikany teny hoe fanasitranana dia milaza zavatra beda be mihitsy raha ao anaty baiboly no jereny fa tsy resaka ara-batana sy ara-tsaina fotsiny fa mahasahana koa na ny ara-tokantrano, mahakasika koa zany na ara-bola, mahakasika koa zany amina fifandraisana. Beda be ny fomba maromaro koa beda be ny sehatra amin'ny fiainantsika izay tian'Andriamanitra ho sitranana. Ka isan-kalahady amin'ny fiangonana Chaine dia manasantsika fotoana lehibe raha ivolan'ny fanasitranana izay ititian'Andriamanitra sy hanovan'Andriamanitra ny fiainanao. Indraindray mety misy olona mieritreritra hoe mbola misy ve ny fahagagana. Tena mbola misy ve zany Andriamanitra manao miracle zany, Andriamanitra manova fiainana zany, sady hoe dia mba soutien moral fotsiny mivavaka mampaherihery saina, mampatanjatanjakeny ka tsy maintsy mivavaka fa tsy teo any amin'ny afo be. Sa ve tena azo iainana isan'andro tokoa ve ary hita mivantana amin'ny fiainanao tsapain-tanana mietraika tokoa ve zany hoe Andriamanitra miasa zany. Tiako milaza anao fa tena misy ary tena azo tsapain-tanana. Azay no mahatonga any amin'ny teny hoe tsy mitory tsy misy porofo izay. Isan-kalahady amin'ny volana Mai dia resaka an'izay hoe raha ivolan'ny fanasitranana izay. Isan-kariva koa tsika amin'ny volana Mai iny dia resaka indray hoe manova zavatra amin'ny finoana. Ny fotoana isan-kariva moa etsy amin'ny 1 sadia amin'ny 5 sasany hariva ka hatramin'ny 7 ora. Isan-kariva izany talata larobia lakamisy. Manasantsika rehetra amin'izany fa hanova zavatra beda be Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanao. Andiso fanantenana ny satan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanao ary apararakivo ny sasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanao. Tongava amin'izany. Zay no tiako ampahafantarina antsika fa manantena fa andamina programa isika. Amin'ny 11 ny volana Jona indray dia izy fotoana lehibe dia lehibe tsy amin'ny Palais des Sports iarahanao fiangonana Chaine sy vahiny anankiray avy any Ampitan-Dranomasina apôtre Jean Turpin zay avy any Canada izy izay izara ten'Andriamanitra sy hanao fotoana fanasitranana lehibe ho antsika izay noko fa hitondra soa ny fiainantsika tsirairay avy. Zay no hoe rehefa andeha hamaky ten'Andriamanitra isika ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko fa 17 ka ny andininy fahatelo. Filazantsara ny Jaona toko fa 17 ka ny andininy fahatelo. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy hoe ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao.
ozy hoe izao ny fiainana mandrakizay miresaka zany eto ny tenyandriamanitra hoe takiny aonzana atao hoe fiainana mandrakizay indraindray mantsy any anatin'ny saitsika any dia hoe ny fiainana mandrakizay a dia rehefa maty ahako dia makany mandrakizay ny atao hoe fiainana mandrakizay raha omena famaritana faran'izay tsotra dia hoe fiainana zay maharitra mandrakizay fiainana tsy mety tapitra raha ataoko amin'ny teny vary amin'anina dia hoe tsy misy date d'expiration any ny minitra anao manana azy mandrakizay anao manana azy tahaka ny hoe amin'ny fotoanao olombelona mandra-pahafatinao dia olombelona inao dia tahak'izay koa amin'ny fotoanao manana fiainana mandrakizay mandrakizay ny faharetan'io fiainana io ao anatinao dia zao laza ny tenyandriamanitra ny fiainana mandrakizay ozy izy dia ny mahafantatra anao Andriamanitra ray wow mahafantatra an'Andriamanitra ray zay tokana sady marina mahafantatra ahoana ny ahafahanao mahafantatra an'Andriamanitra ahoana ny ahafahana mahafantatra meko ohatra tsotra be ianao amin'ny fiainana andavanandro dia mikaonty dia tena mikaonty ny fahafantarana olona sy ny fifandraisana aman'olona na tiatsika zany na tsy tiatsika tena mikaonty ny fahafantarana olona sy ny fifandraisana aman'olona tsy sanatria mahafantatra olona ianao mba exploiter olona na rarotra olona na nambaka olona tsy an'ilay izy fa tsy misy olona mahavita tena irery tsisy na dia iray azy mila olona foana ianao amin'ny fiainana ary zava-dehibe ny fifandraisana aman'olona zava-dehibe ny fananana relation aman'olona ny relation dia tena zavatra sarobidy ary mitaky investissement azafady amin'ny teny vary amin'anina mitaky famafazana avy aminao fotoana vola faiza miaino faiza mifandray fahalalam-pombo sy nama mitaky karaktera mahintsy sady tsara misy zavatra be da be takiny ny fifandraisana ary ny olona mahalaina sy kamo ary tsy tia manao investissement dia tsy mba manana relation tsara aman'olona satria mitaky investissement be ny relation aman'olona na ny miazona ny fifandraisana aman'olona tsy mora ary ny olona malaina dia kamo amin'izany zavatra zany nefa tadio fa ninninona koa ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ny akamaroan'izy rehetra dia amin'ny alalan'ny olona avokoa ka inona antony itenenako an'izany ny olona nefa tsy afaka tonga hoe za te hifandray aminao za mila miresaka kely aminao tsy voatery anaiky an'izany ny olona fa misy fomba maro sy dingana maro tsy maintsy lalovanao mba hahafahanao voalohany mifandray amin'ilay olona manana rendez-vous amin'ilay olona faharoa ny hahafahanao miverina amin'ny fandroany mikolokolo le fifandraisana ny hahafahanao manana toko ohatra ny telefona personnel ary ny hahafahanao tena mifandray ohatra ny olona akaiky dia tahaka izany koa amin'Andriamanitra raha zava-dehibe ny mifandray amin'ny olona ambony anankiray na manam-pahefana na olo-tsotra anankiray na fantatsika ny importance ny mahazava-dehibe ny fifandraisana aman'olona satria tsy vitan'olona anankiray ny zavadrehetra fa mila olona be da be ianao amin'ny fiainana dia tahaka izany betsaka ny olona mila ary betsaka koa ny olona ilaiko tahaka izany koa ianao fa saingy izao nefa tsy mandeha ho azy ny fifandraisana satria ny fifandraisana amin'ny fotoana mifandray ampo aman'olona anankiray ianao dia afaka manolo tanana anao mandrakariva izy ary nao koa afaka manolo tanana ho azy amin'izay sehatra mety ilanan'izany zavatra zany manahoana lavitra raha Andriamanitra manahoana lavitra ny tena olany kristianina amin'izao ny tena olany olona mitady an'Andriamanitra amin'izao dia tedavitsika avadika ho telecommande Andriamanitra potserina fotsiny manaovany ity dia tiatsika hitranga ho azy daholo ny zavatra rehetra fa tsika tsy te amboly fifandraisana zay ahafahantsika mahafantatra an'Andriamanitra nefa ao lakleany zavatra rehetra ao lakleany io ny fanalahidiny zavatra rehetra relation fifandraisana io ny fanalahidiny zavatra rehetra aleo aza mahafo fifandraisana amina olona ambony sy mpanan-karena sy olona mahay sy manam-pahaizana na olona tsotra toy izay mahafoy fifandraisana amin'Andriamanitra
ao anazy izy ny baiboly voaozona zay manao nofo nosandriny ka miala amin'ny Jehova ny fony. Voaozona zay olona zay mangady lavaka famorian-drano zay mitritra zay tsy mahavoavonjy azy akory. Fa samara zay manana an Jehova ho Andriamanina, samara zay manana an Jehova ho tokony. Amin'ny fotoana manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao. Amin'ny fotoana vonona tena hanana relation amin'ny tompo ianao. Tadio f'Andriamanitra io misokatra amintsika. Ozy mety diavan'i Jehova dia mbola eto izy, miantso azy dia mbola akaiky izy. Amin'ny fotoantsika manaiky hiditra ao anatin'ilay fifandraisana ary mamelona Andriamanitra koa hifandray amintsika. Io no manomboka ny fiainana. Fantatrao inona ny antony? Tsy misy mahafantatra ny hoavy amin'ny atsiporiany tahaka n'Andriamanitra. Ary malala ny miafina rehetra amin'ny atsiporiany tahaka n'Andriamanitra. Nefa moa tsy zay ve ny fandrindra olombelona. Raha hanao zavatra anankiray izy mila sora tsara izy hoe ety ty. Raha ohatra ka misy manana olana izy tiany ho fantatra daholo miafina rehetra. Zay no mahatonga ny fanjakana manana pitsikilo, zay mahatonga ny olona miezaka mitra zava-miafina amin'ny fiainany sasany. Satria tsy voatery fantatra olombelona avokoa ny zava-miafina rehetrarehetra. F'Andriamanitra mahalala ilay izy. Ary zay mahatonga anao rehefa Andriamanitra miteny anao hoe ataovy ty dia efa fantany tohany rehetrarehetra, ny tranga rehetrarehetra, ny olona tsy misy surprise amin'Andriamanitra, ny olona ifaniana aminao, ny erreur mety ho ataonao, ny zavatra hitranga rehetrarehetra ary fantany tsara fa vita io. Raha izy miteny hoe ho lasa tahaka izao ianao, na mampiseho aminao ny hoavinao, ny tsara aminao mino an'ilay izy. Dia mifonsa miaraka amin'ny tompo satria ianao matoy nasehony ianao efa tsisy zavatra mahatalanjona na mahagaga an'Andriamanitra na tsy hampozona Andriamanitra hitrangina anelanelanely efa fantany avokoa. Ary fantany fa io ny afaranao. Fa anao fotsiny no misafidy. Na hino ilay izy na tsy, ka hiazakazaka amin'ilay izy na tsy. Fa zava-dehibe ny fandray amin'Andriamanitra. Ny mahasarotra an'izao fiainana izao dia ny fanapahan-kevitra. Aizany asa, aizany hipetraka, movy ahy hijanona eto sa hiala eto, movy ahy hifandray amin'ny tolo ty sa tsy hifandray amin'ny tolo ty, ity ve ny tokony ataoko sa tsy ty ny tokony ataoko, ampiasa ny volako ato ve aho sa tsy tomboko ato ny volako, hifankaty amin'ny tolo ty ve aho sa tsy mody mamitaka ty olo ty, hatramin'rovena nanao an'izao na tsy hanao an'izao. Ny fiainana dia fitambarana fanapahan-kevitra be dabe. Ary tsy misy olona maniry ho diso fanapahan-kevitra amin'ny fiainana. Dia mba alay fisaratsiana hoe le mahalala ny zavatra rehetra sy ny miafina rehetra ary nitoy ny tantara no lasa akaiky anao ary vony izy ampiseho aminao ny hoavy sy ny tokony atao ahoana izy ny zavatra hoavy ny anontany hoaviko. Inona tsony dia davina mihoatra n'izany. Fa afaka entiny fiainanao. Ny olana koa nare dia mieritreritra hoe Andriamanitra ve dia tena miteny ohatr'izany tokoa. Andriamanitra ve dia mampafantatra ny hoavy fa izy ve tsy ohatry ny Andriamanitra mba taio dia zitanao fa mahasoa dia izay fotsiny. No tsy ohatr'izany ilay izy ka tadio fa Andriamanitra tsy te hame antsika religion fa ny tiany omena antsika dia relation. Fifandraisana akaiky. Ao no sisy tamin'ny mpianatra ianareo ny sakaizako. Satria izay rehetra reko tamin'iray dia ambarako aminareo. Rehefa nivavaka Jesosy toy izy hoe tsisy nafeniko azo izy fa zay naseho anao dia efa nasehoko azoko. Le voninahitra nomenao ahy nomeko azoko. Wow! Ao no izy Andriamanitra ho afeniko any Abrahama va zay ataoko. Fa i Abrahama tonga firenena lehibe. Tadio fa voninahitran'Andriamanitra ny manafin-javatra ary voninahitry ny mpanjaka ny mamatan-javatra. Donc raha maniry ianao te hanana fiainam-boninahitra, hanana fiainana tsara, tsy mitena hoe tsy misy ny olana, tsy miteny mihitsy hoe tsy misy ny ady, tsy hitena hoe tsy misy ny fanampy, tsy hitena hoe tsy hisy ny sakana, tsy mitena aminao hoe tsy hisy olona akahalanao, tsy maintsy misy olona tsy tianao, manaratsy ianao, makahalanao, mandreraka anao. Fa any amin'izany rehetra zany, ny tena important, ny tena zava-dehibe dia anao manana fifandraisana amin'ny tompo. Fo izay ampafantatra anao ny lalaka le anao ary hitsinjonao ny masoko. Zao izy mampafantatra ny lalaka le anao mba mampianatra anao mba hahita soa ianao. Fomba ahoana moa ny ahafahanao mianatra aminy, maheno azy, mahalala ny tokony ale raha tsy manana relation aminy ianao. Sarobidy ny fifandraisana ary mampalahelo amin'ny olona. Ngamba ny olona efa zatra loatra manimba relation amin'olona hoe tsy ifandray amin'ry, tonga dia miala amin'ry, manaratsy ary, tonga dia mikisaka amin'ry. Tanao ny tenen'i Jesosy, zao ny tenen'i Jesosy, mitoera amiko. Fa tsy mahay manao na inona reo raha misaraka amiko. Tahaka ny sampana tsy mahay mamoho raha vao misaraka amin'ny sampany.
matoa Jesosy ny insiste ao mitoera dia satria tsy maintsy alay-panahy ianao ikisaka hiala tsy te hifandray tsy te hiresaka tsy ilazy nefa izao no tena tonga dia tsy sahirana ianao tsy havitany eny ary maro amin'ny olona ngeny ohatr'izany miezaka manao an'ity fa tsisy mety tsony ilay izy dia monomonina amin'Andriamanitra monomonina mivady amin'ny zanaka fianakaviana eno tsara ny olonanao tsy ny manodidina anao ny olonanao dia ny fifandraisanao sy Andriamanitra fa raha miverina hifandray amin'ny tompo marina ianao tsy mino hoe hijanona ohatr'izao io fiainanao io raha mierina amin'ny taona tahaka izao tsy mino hoe hitoy arary foana ianao na dia arety mbeazany mahazo anao raha vonao tena Andriamanitra ianao amin'izay no raisiko ho dokterako betsaka nge ny olona ohatrany efa hoe ry ny dokotera ny fianakavianay vao misy marary ny fianakaviana dia efa ao amin'io daholo efa io mpitsabany zareo atsona ny an-trano rehetrarehetra efa fantatra dokotera io momba ny zareo rehetra manahoana raha Jesosy nyraisinao dokotera anao dia nao hoe mieritreritra fa tsy ahomby izy tsy havitana sitrina anao izy tsy afaka anao opération anao izy tsy fa no olana matahotra hiditra ao anaty fifandraisana anao matahotra anao sao dia hoe sao dia tsy miteny izy sao dia tsy miresaka izy matahotra anao sao dia tsy hainao mieno azy matahotra anao sao dia hoe sao dia tsy ho vitanao nitazina le relation tiako nefa milaza anao Andriamanitra tena vonona nampy anao fatantsara hoe atraiza ny fatakanao sy ny tsy takatrao manao ahoana ny niveau anao ambony sa ambany aza ho aiza ianao zao ary ainy tsara mifandray aminao fa raha te-anina tena vrai fiainana ianao fiainam-pandresena rehefa miresaka io fandraisena dia misy ny azy nefa ianao mandresy fiainam-pombiazina rehefa miteny hoe fombiazina misy ny fanampy fa ianao mahomby fiainana misy fitahina rehefa miteny hoe fitahina tsy maintsy misy zavatra maro tafiditra anatin'izany fa ianao miaino anaty fitahina foana ny lakile an'le fiainana zay maharitra mandraik'izay le tena fiainana mahafinaritra dia ny mahafantatra an'Andriamanitra mahafantatra ny fisainany ny toetrany ny fomba anaovan'ny zavatra apety ny zavatra zay ataonao apety ny fiainanao manokana any amin'ny epistile ny Jaona any izy mela makikely anao Jaona voalohany ny apôstôly Jaona dia tena nanana fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra ary mahatalanjona ny zavatra resahany izy amin'ny andiny voalohany amin'ny Jaona voalohany toko voalohany zay hatramin'ny voalohany dia zay efa renay zay fahitany masonay sy efa nojerenay sady efa notsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiainana fa efa nasoa ny fiainana ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay tao amin'ray ka efa naseo taminay zay fahitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hazahoanareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amin'ray sy amin'i Jesosy Kristy zanany zao zavadreo no soratanay mba ho tanteraka ny fifalianareo tsy rehefa tsara zany ity zany lakile ana tonga ny fiainana feno fifaliana tsy midika zany hoe tsy zavatra ampalahelo hitranga tsy zavatra mahasosotra amin'ny tranga fa na inona amin'ny tranga misy fifaliana tsy azo esorina aminao ary afaka mahita ny fatanterahany nofinofinao ianao afaka miteny wow tsy naposiko ohatr'izany inona lakile any firaisana amin'Andriamanitra ray ozy izy zay efa hitanay sy reneny ambarany aminareo mba azahoanareo firaisana aminay koa fa aiza ny firaisanay ozy izy ny firaisanay dia amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tonga ny fotoana te hampafantatra anao ahoana ny tena ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra maro fa maro nge ny olona mahakany am-piangonana dia vao malipasika aza fa navavaka aza tsy any ary tsy mandiso azy fa zahay dia vonina mpianatra anao hivavaka atao fiangonana saina dia misy ohatra hoe olom-baovao zany hoe klasy izy io sekoly ohatra hoe sekoly alahady fa sekoly natao an'olona zay efa nateraka indray nanolo tena ho an' Jesosy dia ampianarina izy ino natao hoe vavaka misy karazany firy mivavaka ohatrany ahoana ny fomba vavaka ahoana ny fomba vavaka zahoana valim-bavaka inona ny karazam-bavaka ampiasaina rehefa am'izao na rehefa am'izao na rehefa am'izao dia tahaka izany mpianatra Jaona dia ny teny hoe mampianarana hivavaka mpianatra Jesosy koa ny teny hoe mampianarana hivavaka satria relation io millénarana io tsy mitovy nge raisiko ohatra tena mifona aminao raha miteny an'ity tsy mitovy ny fisaina amin'ny olona ambony sy ny fisaina amin'ny olona tsotra tsy mitovy nge fiainan'ny olona zatra milalo vola sy ny fisainan'ny olona zatra tsy manamboly tsy mitovy ny fiainan'ny olona ny toe-tsain'ny olona zatra maheno oi sy ny olona zatra maheno nao lava
tiako tena zany mila enarana izany raha ohatra zao anao ohatra hoe maniry mba hitaiza zazakamboty tsy afaka zay zazakamboty hoe de taizainao fotsiny fa tsy maintsy mianatra ianao hoe ohatrany ahoana no toetsain'ny olona rehefa kamboty ny karakterany mba haizanao mitondra azy ka tsy hanimba azy fanondroany fianarana sa de tahaka izay koa ny relation amin'Andriamanitra satria io ny lakle an'ny fiainana io ny mampety ny zavatra zay tiadavinao na ny asanao na ny fiainam-pitiavanao na ny zanakao na ny projet anao na ny asa na inona na ino te hanana fiainana avy anao relation ny lakle an'ny fiainana relation amin'Andriamanitra ny voalohany fa rehefa mahay an'izay anao hainao mifandray aman'olona raha hain'Andriamanitra mifandray amin'ny olona rehetra ny minitra anao manana fifandraisana amin'ny tompo mahafantatra ny toetsainy sy ny fomba ifandraisana lasa hainao koa mifandray aman'olona ny eo hitanao fa afaka omby ianao fiainana afaka tsy misy zavatra sarobidy amin'Andriamanitra tahaka ny olona fa raha te hafantatra olona ianao ny important voalohany mahafantaran'Andriamanitra mahalalan'Andriamanitra ka te hampianatra anao ahoana ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra possible ve zany hoe relation intime relation personnelle zany hoe fifandraisana akaiky fifandraisanao manokana sy Andriamanitra ny valiny deny afaka tena mifandray aminao Andriamanitra isanandro eny fanahy de matory aza anao azadiny nge fa ny apahatelo ny ray apahatelo ny andro mpiainantsika olombelona de matory ray apahatelo 24 heures no ora atsika zaray hotelo zay ny adiny 8 isana ny adiny 8 atoriana ny adiny 8 ivezivezena sy anaovanjavatra ny ray apahatelo dia atoriana marina fa tsy hoe tsy ny olorehetra matory adiny 8 fa rehefa tena ataonao ny kajy dia any ny fandehana de Andriamanitra nefa voany ifandray na de matory azy ianao amin'ny alalan'ny nofy amin'ny alalan'ny fahitana afaka miresaka aminao azy zava-dehibe ny fifandraisana ka amin'ny alahady zao ampianatra anao amin'ity volana avrily ity ahoana tonga anao ifandray amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy fa ninona de davina fanasitranana na fanafana na fiovana io ny laklea ozy anolotsainanao ka mpafantatra ny lalaka leanao rehefa tsy anaiko tahaka ny soavaly fotsiny ianao hoe tena fa manaiky hisokatra amin'Andriamanitra ifandray tsisy fifalian'Andriamanitra mihoatra noho ny mahitanao mandeha amin'ny fahamarina amin'izay lazainy ary mahitanao sambatra ny olona tena fitiavana dia tsy mitady ny azy fa mitady zay hafaly ny olona tiany dia tahaka izany Andriamanitra ny mahafaly n'Andriamanitra dia ny manao zay mahafaly ianao fa zay dia manomboka amin'ny fifandraisana tonga avy tsy amin'ny fiangonana saina amin'ny alahady zao amin'ny herin'ny alahady misy fidirana 4 ny maraina anankiray ny hariva etsy amin'ny raiky sasy ritsy amin'ny enina maraina dia amin'ny fito sasany amin'ny sivy dia amin'ny folo sasany hariva amin'ny roa sasany misy koa ny fotoana amin'ny teny français sy teny anglisy amin'ny ray sasany misy fotoana ho amin'ny couple sy ny ohatr'izany amin'ny 12 sasany sy ny tanora tongava eny Tanjombato amin'ny enina sasany amin'ny 20 sasany amin'ny folo sasany maraina ny hariva amin'ny roa sasany eny amin'ny gymnase gouverne Ankorondrano amin'ny 20 maraina dia amin'ny 10 maraina ny hariva amin'ny 2 ora sasany ny hariva zany dia mitovy daholo amin'ny 2 sasany tongava azo antoka tanteraka fa raha vony ianao tonga ka andray ary hisokatra tena inévitable ny fiovan'ny fiainanao tsy azo sakanana tsy azo ny olona atao ny maka zay anananao ety ivelany fa tsy ho azo ny olona atao ny aka zay anananao any anaty ary ny fifandraisanao sy Andriamanitra tsy zavatra ety ivelany fa zavatra any anaty tsy afaka ampahatra anao tsony Satana tsy afaka ampahorinao tsony ny aretana tsy ho voatery ikorotatsaina lavo zao ianao raha to ka vonona ifandray amin'Andriamanitra fa ny fahafantarana an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ny firaisana aminy no fiainana mandrakizay
matoky efa voaranao ny zavatra zay nizaraiko teto ary manatenanao ho avy amin'ny alahady zao etsy ny fiangonana saina vonandray anao ampanajana ampifaliana sy ampitiavana izy mety miteny misy olona miteny tsy efa feny ve ao inona tsoa mbola seza mbola manasa olona foana ianareo zay ny antony le fotoana me mitombo mebetsaka mba hisy place foana ho an'ny olona tsiraray avy amin'izay fotoana tiana tongava fa mbola misy seza ho anao foanao ana de tsy hainao azy ohatrany ahoana fomba mpivavahanareo ao ohatrany ahoana ny hira misy ny fotoana tsy haiko mihitsy tonga am'ireny tsy sarotra be le izy vavaka de aveo de misy hira fiderana de efa mipotrany amin'ny écran tononkira de hira ohatrany hira ara-pilazantsara reny de raha sendratsenanao fotsiny hira de manaraka moramora ianao de vitsy zay de mitoroteny de misy fanatra de mivavaka ao anao am'izay de ao anaty toroteny zany manorana ny tokony atao saotran'izany dia vonina hifandray aminao zay vonina hikarakaranao zay fa zay nandrany tompo anay ny asoanao ny tanjonay matoky efa voarainao ny fotoana antsika samy mitomba amin'ny fahasoavana veloma tapoko